Ny tamin'ny enina amby roapolo jona teo dia mbola io zany de problema foana eto amintsika hoe inona ny marina, inona ny marina, inona ny marina, ka hiditra amin'ny famakafakany sika fa tsika tsy sasatra miantsoantso midradradratra hoe avoainy marina eto amin'ity firenena ity. Dia nanjombona zany ny andro ny enina amby roapolo jona enina ambin'ny folo amby roa arivo, ny farana tamin'ny takariva ny osondra ny lanonana. Napokan'ny tsy matao todo mantsy ny fitaovana izay nitondra tamina famonoana, nitondra tamina fandratrana. Tamin'io enina amby roapolo jona io ihany dia roa no maty, enina amby valopolo no fantatra fa naratra tonga teny amin'ny hôpitaly. Ary hatramin'izao fotoana ifampiresahantsika zao dia 3 no maty satria dia ndaosy ny fahafatesana koa ilay zazavavy kely 12 volana na 1 taona mahery 2 volana monja, ary 190 totalin'ireo naratra. Efa nisy moa ireo nalefanody ary mbola misy ireo tsaboina eny amin'ny hôpitaly. Araka ny nambaratsika teny Ampiandohana dia izao fandarantsika izao dia miondrika tanteraka eo anatrehan'izany loza na tsiravina nahazo ny firenena izany, ary miara ory amin'ireo fianakaviany sy telomenada izay namoiny ainy, mankahery an'ireo izay mbola manao ny fitsaboana dia iverina fa mba hisy akony izao resatresaka ataotsika manaraka izao. Inona no azontsika tsoahana avy ao ambadiky ny rarahany enina amby roapolo jona iny. Tamin'ny alady moa ny enina amby roapolo jona 2:70 ora, zany hoe efa ho 2:70 ora aty aorinany ny fipoahana nitondra fahafatesana, nitondra fandratran'olona iny, de ireto
ny vaovao azo eo am-pelatanana 2 ora be zao tao arina ny fitrangan-javatra tsy mbola fantatra ny tombo-tanana ny auteur ray ve nanao eloka groupe organisé ve tsy fantatra ny polémika mitranga dia ny hoe ny mpanao politika mepanga ny fitondrana hoe manao sarimihetsika ka mamorona sorona fa ny fitondrana ihany no nanao an'io ny fitondrana indray dia mempanga ny mpanao politiky mpanohitra fa hoe efa tafahoatra loatra ny raharaha politika raha ny ain'olona tahaka an'ireny no simbasombaina 2 ora aty aoriana dia zany tondrombolitra zany no mbola mitranga 2 ora taty aoriana ny nitrangany zavananahirana mbola tsy voafaritra mazava tsara akory ilay appareil explosif nahatonga n'ilay vonon'olona 2 ora aty aoriana mbola tsy fantatra hoe fa inona marina ilay mipoaka ary zay zavatra nitenenina aza fa hoe izao ilay nipoaka mahabe ady hevitra izay rehetra miteny hoe zao le fitaovana nipoaka tamin'iny anefa dia saika mpitondra fanjakana daholo voningadona teny amin'ny hôpitaly ny prime ministre lehibe ny gouvernementa dia nanipika nazava tsara fa grenade offensive ilay nipoaka teny Mahamasina manao ny fanadihadiana indray ny teo anivony manampahaizany eo amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny karazany dia mamoaka fa bomba artisanal ilay zavatra nipoaka ny olona manampahaizana hafa teo amin'ny tafika izay mba tratra ny ty radio antsiva ty hoe raha ho anao dia fitaovana ohatry ny ahoana reny nipoaka reny dia hoe mety zavatra baikona avilavitra zany hoe commande à distance zany 2 ora teoriana mbola zany ny adevitra hoe grenade offensive ny farany ndray bomba artisanal 2 ora aty aoriana asa raha azotsika zany 2 ora aty aoriana tsy mbola misy akory aza ho lahiahina tsy mbola misy akory aza hoe ity no auteur an'le crime 2 ora aty aoriana tsy mbola voafaritra le fitaovana niteraka n'ilay fahafatesana niteraka n'ilay fahandratran'olona 2 ora aty aoriana mbola mikorontana ny famaritana n'iny zavanisy teny Mahamasina iny ny filoham-pireneny zao no nitsangana ny teny hoe tena asa fampioroorona iny seho teny Mahamasina iny acte terroriste mazava tsara ny prime ministre lehibe ny gouvernementa dia niteny fa
acte de déstabilisation politique iny tranginy. Ny conseil de gouvernement natao omaly de namaritra ndray fa acte criminel iny tranginy. Ary rehefa niakatsehatra indray anefa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena de nametraka fa terrorisme, asa fampioroorona ireny ny trangy ireny. De inona am'izany a no raisitsika amina situation ohatr'ireny mantsy. Un mot à sa propre valeur. Ny teny anankiray de manana ny lanjany. Raha miteny ianao hoe terrorisme le izy a de misy lanja hoentiny zany teny zany, tsy tenitenenina foana zany. Raha miteny ianao hoe acte de déstabilisation politique de misy lanja hoentiny zany teny zany. Raha miteny ianao hoe acte criminel misy famaritana hoentiny zany teny zany. Tsy fantatro raha azotsika ny tia natongavana hatreo. Ny maty a naratra zavotany a fa 2.7 ora ty aorina na ny fitondrana na ny mpanao politika na ninona la ny andro eo amin'ny hoe inona marina inona seho iny, inona marina le fitaovana mipoaka teo. Ny fitondrana ve nanao aniny sa ny mpanohitra. 2.7 ora ty aorina, 0 arrestation. Tsy mbola nisy olona voasambotra na ray aza. 2.7 ora ty aorina, tsy mbola nisy akory hoe ranona no naiahina. Ary ty resaka hoentiko manaraka ty 2.7 ora ty aorina, tsy nisy na iray azo tompona ndraikitra mba sa nametra-pielana. Ty fametra-pielana tia tena mba azavaina kely mihitsy satria tsy déshonneur io. Tsy hoe raha mametra-pielana ianao de mihitsy amboninahitra. Au contraire, mety anana ny olona estime azy ianao. Jerenge resaka le Brexit ateo. Efa tokony tamin'ny 23 juin 2013 no niantso référendum manaovana niny latsabato ielana na tsy ao anatin'ny vondrona Europeana iny ny Prime Ministre David Cameron. Fa mbola malalaka tsara ny fotoana nomeny satria hatrany amin'ny 2017 mbola afaka manao an'izany foana izy. De tamty 2016 ty le izy no natao. David Cameron dia nandala ny hoe tokony hijanona ao amin'ny vondrona Europeana ny Royaume-Uni. Natao le référendum tamin'ny 13 jona teo. Lany no hoe miala ao amin'ny vondrona Europeana ny Anglisy. Resy zany la hevitry ny Prime Ministre
mety tsisy ifandraisany amin'ny asany zany a. Mety any amin'ny opinion publique zany no hoe ngamo zany ny tompona raikitra mivato ho latsaky ny olona sy noatran'izao raha afaka miala bala. Fa par principe, par honnêteté intellectuelle, manaja an'izay atao hoe défi natao zay ka tsy nandresy voalaniny hoe hiala ho amin'ny vondrona Europeanina ny anglisy de nambarany niaraka ny vava fa ametra-pielana izy amin'ny maha-prime ministre azy hatrany amin'ny volana oktobra zany farafatarany sisa no maha-prime ministre ani David Cameron. Voninahitra lehibe zany ho any amin'ny tany mandroso, ho any amin'ny tany tsy mikatona fisainana, any amin'ny tany izay manandratra ny valeur morale. Fa 12 ora taorianan'ireny toe-drarana atsiravina reny tsy nisy tompona andraikitra na iray azo nametra-pielana. Manomboka amin'ny lehibe Nemo raiky izay averiko tsara so lazaitsika fa hoe misy karazana fankahalana zany resaky zany par simple logique des choses. Toera miteny zany ka miala ohatra eo amin'ny toerany Général Florence de zany ho hipetraka eo amin'ny toerana io. Non, ny fait na ny trangan-javatra ny arahantsika nahita de ireny. Andro maromaro taty aloha de efa nampiomanina ny sain'ny olona fetim-pirenena io hautement sécurisé ny toerana hoentitra ny mpitandro ny filaminana. Zany hoe raha nisy zany teto amin'ity Madagasikara ty ny toerana farak'izay voaro indrindra la zone hautement sécurisé de ny teo Mahamasina tamin'ny 9 Jona. Raha nisy zany zone nanehoany mpitandro filaminana hoe vitany ny maintien de l'ordre, vitany ny tazona tsara hatramin'ny farany de teo Mahamasina. Kanefa ao amin'ilay zone hautement sécurisé indrindra no sahany tsy mataotody napoka reny fitaovana namon'olona reny. Voalohany tsy tratra ilay défi napetraky ilay responsable, napetraky ny mpitandro ny filaminana. Raha ny any amin'ny conscience-nao nametraka zavatra fanamby anankiray dia logika ny manao démission. Tsy voatery ny Général Florence rery izy amin'ny ministre eo amboniny eo afaka miakatra mety tonga hatrany amin'ny prime ministre mitsy ary tira raha ty indrindrandrindra ny prime ministre tariana anatariany teniteny foana enao miteny fa grenade offensive manampahaizana ry ny expert militaire teny fa bombe artisanale. Prime ministre raha teo koa moa administrateur civil
fa tsy miaramila ohatra ny Jean Ravelonarivo. Tsy haintsony zany hoe tsy fahaizana ve le izy sa sanatria ny vava finiavana anatavy an'le olana nitranga teny Mahamasina sa efa misy karazana aratsipanao hoe andao grenade offensive mihitsy no tenenina am'izay tena assassin marina ny mpanao politika malagasy. Iny zany 26 juin voalohany natrehan'ny prime ministre mahafaly Olivier Solonandrasana ma prime ministre azy. Zahay nieritreretina fa tena anao zava-dehibe satria mitondra gouvernement de combat ao anatina fetim-pirenena, ao amina zone hautement sécurisée, no hitrangan-javatra ohatran'ireny mandotratra fa tsy ananany le mpitondra malagasy le culture de démission de tena efa de tena aleo ve le toerana toy le mba haja mamboninahitra sy le asina kely ny tena sy ny ohatran'izany a, zay no mahatonga miteny foana hoe vola sa fanahy, manam-bola be anao fa amidinao ny fanahinao. Kamikaze politika, kamikaze journalistika, kamikaze tsy fantatro, miandrina tsy naniry volo no ny enatra. Ka maromaro ny olona tokony mandotratra na mbola hoentina ary zany mety tonga hatrany amin'ny filoham-pirenena. Ny antony a na inona aloha lazaina, na iza nanao an'iny acte iny dia tsy voafehan'ny fanjakana, tsy voaro ny mpitandro ny filaminana ny vahoakany, ny fahira tamin'ny mission zany le État. Indrindrindrindra moa efa fantatra taty aloha araka ny nambara fa hisy anakorontana eny Mahamasina, zany hoe ny dispositif rehetraretra, ny fepetra rehetrarehetra zany de tokony honoraisina melo mandritra taorina n'ilay événement. Ka nampanohitra nanao an'iny, na avy amin'ny fitondrana nanao an'iny, na avy amin'ny communauté internationale nanao an'iny, na olon-tsotra nanao an'iny, dia ny fahira tamin'ny mission ny État, ny fahira tamin'ny mission ny force de l'ordre, zany hoe tsy naantoka an'ilay andraikitra sy hiraka nampanaovina azy, zany hoe miantoka ny filaminana, manasa olona be dia be anatina kianja anankiray ianao, arovanao ny ain'ireo olona ireo. Roa amby 7 ora taty aorina ny 9 jona rehefa tsy natsapa tena, rehefa tsy natsapa tena zay tompona ndraikitra rehetrarehetra mpitandro ny filaminana, zay tompona ndraikitra rehetrarehetra tao amin'ny gouvernementa, ka nametra-pelana 2 amby 7 ora ty aorina 0 limogeage. Tsy sa mba nanala olona akory niaraka ny vava ny filoham-pirenena, ary io de tena olana fototra eto Madagasikara.
efa hita fa misy incompétence, efa hita fa misy irresponsabilité, efa hita fa mety misy fandikan-dalanana misy zavatra fa hafa ataon'le olona fa tsy azo esorina. Efa hita fa nisy olona anankiray nanao scandale, tsy azo esorina, tsy azo ampandalovina fitsarana, tsy azo saziana. De asa hitako any ka ho tahaka n'lay attentat tamin'ny 5 janoary 2024 ihany ity raharaha ty, ka mandritry ny herinandro ihany sika ny mba miresadresaka azy eo de tsy hita tsony ny toyany any orinany. Zany attentat du 25 janvier 2014 zany ine, 2 ans et demi après, tsy fantatra ny auteur ny crime, tsy fantatra hoe iza nanao an'ilay eloka, 0 arrestation, 0 aotra, toyiny tsisy toyiny mandrakitsika amin'ny teny. 2 ans et demi après nefa nisy maty, nisy ralatsaka, nisy naratra. Fa de miala maina fotsiny zay maty tam'izany de mikombona ny bokin'ny tantara. Ka rehefa miresaka tantara indrindra isika, zavatra azo lazaina zany dia ny osin-draha, ny pejy ao amin'ny bokin'ny tantarany Madagasikara. Ny lucarne ny l'Express de Madagasikara moa nanao sainam-pirenena izy a, mahitsy fotsy mena de le loko mena zany nataony ohatran'ny rano mandriky. Ny tiny zany ampitaina de hoe entaché de sang ny drapeau malagasy, satria ao anatiny le hoe 20 jona no mitranga ny raharaha manahirana ohatran'ireny. De inona moa zany fa mbola ny mponina ihany no mifafany kio la cibatre. C'est la population qui a payé les pots cassés. Fa na inona nisy incompétence atao, nisy irresponsabilité tao. Azay na tonga atsika ny tenino hoe 2 mbola tsisy démission, mbola tsisy limogeage. Ka ninina zao fandaratsika zao zany de manitrikitriky, ninina antony, motif, ninina tanjona, but ny tadiaviny zay nanao an'iny abibiana iny, na iza nanao an'le izy, na ohatrohatry ny ahoana, na ohatrohatry ninona ny fahaizany, de sika de mba miteny hoe aok'izay, aok'izay ny eloka tsy mazava eto amin'ity Madagasikara ty. Zany hoe misy crime ve sa attentat sa inona fa tsisy toy-antsony iny, ok'izay. Satria ny kapobeny de saika olona tsy manantsiny hatrany no lasibatra ao anatiny. Zany hoe ok'izay zany reto zavatra anankitelo reto, le hoe manao eloka fa tsy fantatra mazava hoe iza nanao le izy, de ahoana le izy, de tsisy toyany. Ok'izay ny fanaovana sorona
ny vahoaka tsy manantsiny ary ny fahatelo aoka izay ny fanaovana tsy maty manota eo anatrehana famonon'olona tahaka an'ireny. Ambara-pahatongavany vaovao momba ny ty raharaha ty dia tsy tokony manome lamosina ny maty sy ny naratra zay tsaboana ny fitondrana satria c'est l'État qui est le premier responsable na ahoana aloha dia izy no organisateur n'iny événement iny. Na ahoana ny État no nampietsika ny force de l'ordre tokony niantoka ny filaminana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany sans faille tamin'iny événement iny. Dikan'izany zany fanjakana tompoko tokony handray an-tanana manontolo fikarakarana ny maty. Mandray mantsika zao hoe na ny formole nampiasain'ny fianakaviana nandronana an'le olona maty aza dia efa niala vola posy ny fianakaviana. Mandray mantsika hoe tamin'le premier jour iny ihany nisy zavatra fa be dia be no hoe mbola mividy fanafody indray ny maratra sy ny karazany tatorina. Tokony raisy ny fitondrana an-tanana hatramin'ny toyany hoe raha nisy taolana tapaka ambara-piverenany pahasitrana ny taolana tapaka responsable ny fitondrana ary tsy asiana fepetra zany. Azany tena manahirana eto hoe eto amintsika zany régime mifandimby ko jamais eo anatrehan'ny voina tahaka an'ireny mba mireconnaître hoe nisy faillite, nisy défaillance tao anatiny tao matontranga ny zavatra tahaka an'ireny. Fa ny spécialité ny régime zay mitondra dia ny mitady coupable, mitady olona na mitady fikambanana omelohana. Fa ny régime ny fandimby eto amin'ity Madagasikara ty tsy diso mihitsy, tsy diso. Ka zao fandarantsika zao na ahoana na inona aloha tena mba mitodika amin'ny mpitondra, mba mitodika amin'ny mpitandro ny filaminana, c'est calcul, c'est kajikajy ny fitondrana any, c'est calcul, c'est kajikajy politique any, c'est calcul politique any zay tsy fantatro ataony any amin'ny mpitandro ny filaminana any. C'est tianareo atao atovy fa mba hatandrovo re olona le filaminana, tena mba hapetrao lay sécurité ho an'ny olom-pirenena. Inona mahatonga amin'ny tenen'izany? Se mba olona mifanena tamin'ny tena na ny resaka ny tena dia mahatahotra. Mandeha taxi hono dia hoe karaha ho ato na taxi ato misy manipo bomba na misy manipo grenady. Any ivelan'ny trano zany ianao matahotra. Eny Akalamanjana ho atsena ianao matahotra ohatry dia eto mivorivory eto koa misy zavatra mipoaka. Tonga any trano ianao mandry tsy lavoloha, lasa misy karazana psychose, zany hoe savorivoron-tsaina mahazo ny mpiara-monina amin'izao fotoana zao. Ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha mbola misy mpitandro filaminana apetrao izay fepetra rehetra anesorana an'izany aya sy
mitebiteby ny olona zany satria sady tsy afaka andeha alina ianao ao atokantrano anao mitebiteby koatrandreniko amin'ny zone tena hautement sécurisé azo mbola misy zavatra mipoaka ohatran'ireny anefa toerana nandalondalovana filoham-pirenena nandalondalovana manam-pahefana samihafa de iza zany no iantoka an'ilay sarababen'olona. Inona mahatonga antsika miteny an'izany de zao raha mbola tsy mivoaka ny marina momba ny tirara 26 juin 2016 ty raha mbola tsy fantatra mazava tsara na iza auteur tomponantoka tamin'iny crime mahiny hoe iza marina no namon'olona teny Mahamasina raha mbola tsy fantatra mazava tsara zany de hitaitaina lava foneny ny sarababen'olona raha tsy hoe ngaka tena izay mihitsy ny tanjona hoe ahoana ny ampiorooro-tsaina any reto eto Antananarivo reto de afo zay fa raha ny tokony ho izy ahoana daholo ny fomba fakana renseignement fanaovana enquête ahitana ny hoe iza ny tompo-tanana tamin'ireny iza ny nanao an'iny ampiasao le retsy ny fahaiza manao ampiasao ny farahery fa ny antsika de tsotra ninona antony quel que soit le motif quel que soit le but recherché ninona fahaizany zay nanao an'ireny ninona appartenance politique ny raha politique izy na olo-tsotra izy na civil izy na miaramila ny chef d'état ny lehibeana forces armées rehetrretra de tokony hanontona ny herin'ny ray manontolo amin'ny fahafantarana no hoe ty na ireto no nanao an'iny raharaha teny Mahamasina rehefa maîtriser zany olona zany na fikambanana nisy azy de mazava loatra fa mazava tsara zany hoe tena acte terroriste ve déstabilisation politique ve inona fa ity ny enquête approfondie mbola tsy vita de ny blabla sans lendemain concret no mipololotra etsero ny mpitondra antsika koa moa spécialiste amina blabla tsy fantatra hoe ahoana ndraindraiky ry zareo ihany ny samy miteny no mifanotohatra fitenenana ao anatiny ao ka avoay aingana ary amin'ny fomba matotra ampahamarinana hoe qui iza no auteur. Misy kisary ohatran'izao mantsy malagasy tsy manantsiny no victime, malagasy tsy manantsiny no lasibatra, no martiry, fa tery apita raha ny filoham-pirenena tena hoe armé jusqu'au temps, sécurisé jusqu'au lettre anankitelo, miampy hélicoptère, miampy drone, fiara be de be tsy tahisa, zany hoe nisy
sary ohatran'izao zany teny Mahamasina. Enjana be ny sécurité quand le président est sur le lieu. Fa vao mamela mosina fotsiny président de victime ny vahoaka tsy manatsiny, de lasa any amin'ny tambo mivilana sy ny rodana no menatsiny. Ka isika dia mametraka hoe mbola tsy midona akory ny 4 Jona, de efa napetraka ny hoe mety isy anankirotana ary raha natadidy efa makafakana farany ianao zay manao contradiction ge ho azany generaly Florence zany. Mitaona ny olona rehetrarehetra ho avy ny Mahamasina ny fitondrana, antsona hatramin'ny ankizy hatramin'ny tanora. Ny raha antsika nahita ny hoe misy chef de file isapokotany sy ny karazany mihitsy aza mitondra mpianatra, mitondra ny fokotany, de hoe mena vola 15, 20, 25 000 par olona zay tonga teny mba andrakotra an'le kianje. Zany hoe tomina zany le olona ho avy be de be eny a, fa avy eo nefa ianao miteny hoe mety isy anankirotana amin'io. De tam'izay raha ny eno tsara nareo no niteny hoe de olona ho any ho andefa hitondra ny zanany eny na ho tonga ny Mahamasina raha antsony izy ho avy eny, nefa ianao avy eo manao déclaration hoe mety isy anankirotana eny. Indrindrandrindra zany le renseignement efa azo melo, de tsy azo natao ve ny identifier na ny codifier na ny hoe ahoana no amonona tarangana an'ilay fikasana fanakorontanana mba isin'ny fitoniny lay olona ao ary tsy hitrangany lay raharaha manahirana. Ka ireny moa nefa ny fitrangan-javatra sy eo ny voina ary tsisy hifanenjehana iny, fa arak'izay efa nitenentsika izay de hoe de tena voadona ny tena ary de miara ory am'izay ory fa ny ady hevitra goavambe zay ho velabelarintsika atao anatiny ty famakavaka an'ity de ny hoe iza no mahazo tombotsoa tao anatiny reny raharahan'ny 4 Jona reny. À qui profite le crime? Satria na iza nanao an'iny de misy tanjona tiany atongavana, misy tombotsoa tiany ho azo. Karazana hypothèse tandremana tsara so tsy mazava amitsika le anao karazana hypothèse be de be siky, de anjaranao mandinidinika anao hoe ny mankaizany raisonnable kokoa, satria raha ny tokony ho izy ene tsy tokony ho mipetraka akory zany hoe à qui profite le crime. Raha vantany voantranga reny raharaha reny a 24 heures après arrêté ny coupable, mazava tsara hoe ty coupable ty avy amin'ny entité zao na avy amina parti zao na manao an'le acte amin'ny anaran'ny tenany, de tsisy dikany daholo zany resaka tenentsika zany. Fa noho le hoe 72 heures après tsy mbola fantatra hoe iza ny tompo tanana, iza no nanao an'le izy, inona ny tanjona sy ny sisa hatramin'ny fitaovana nampiasana ary mbola hifanoritana, de voatery manao karazana hypothèse maromaro sika ary mety hiditra mihitsy amina anticipation. Voantranga iny zavatra teny Mahamasina iny, isaky manazavazavatra zany de ny ataovy eo amin'ny lohatsika de hoe à qui profite le crime. Voantranga iny zavatra anseho teny Mahamasina iny a de ny gouvernement, ny filoham-pirenena,
reo antoko rehetrarehetra samy hafa ny rafitra tao anatin'ny gouvernement io no tonga teny amin'ny hôpitaly ary avy hatrany a de nanao déclaration ka nametraka hoe misy ambadika politika inteny a mamasina iny. Ny prime ministre moa tena nazava tsara ny azy hoe fanakorontanana politiky ve de amin'olona tahaka an'ireny. De avy eo ndray koa nisy collectif ana antoko zay mpikambana tao anaty gouvernement nanao fanambarana nanameloka aniny acte iny, zany hoe aingana be zany a ny nandehanan'le izy hoe resaka politika ty. Ny tiany zany sary zany tenenina de hoe nipoka ny zavatra te mamasina nisy maty nisy naratra ka izahay antoko ato anatiny ty gouvernement ty de manameloka dikan'izany zany de hoe izahay madio fa ny antoko ankotranay no ao ambadiky reny zavatra mitrangy reny. Ny antoko ankotranay no mpamon'olona fa ny tsy mazava de ny hoe antokoniza amreto antoko be de be zay ny ankapobeny saika efa manohitra nyty fitondrany ty avokoa. Ny timma ve ny nanao an'iny, ny mapara ve, ny MMM ve, ny AKFM ve, ny arakisika ve, sa ny iza. Fa lasa nisy sary ohatran'izao zany hoe izahay mpitondra sy izay antoko ato amin'ity fitondrana ty de manameloka anareo antoko any ivelany. Karaha tena acte politika marina iny de tokony mazava tsara hoe antoko iza ary. Ary matony voaka zany déclaration zany indrindrandrindra un premier ministre no nresaka tokony efa nisy enquête approfondie nazava tsara, sinon karazana affirmation gratuite na maladresse de conception anontranga. Ary eo no mahatonga atsika am'resaka an'izao zavatra manaraka izao aza tonona fa amin'ny ankapobeny juridiquement parlant raha farak' izay atao hoe mafy ny mpitandro ny filaminana sy ny fitondrana 30 minutes farafabeana 40 minutes après ny acte tahaka an'ireny de tokony fantatra lay criminel. Tsy fantatrotsika raha mba nanaraka an'ireny attentat ny Charlie Hebdo ny 13 novembre raha mba nanaraka an'ireny zavatra ireny sika fa fotoana fohy monja ao arinan'ny attentat de ananan'ilay agent de renseignement ananany fitondram-panjakana no hoe iza no nitifitra tao amin'ny Charlie Hebdo, iza le olona tonga de mivoaka ny anarany ty fotoana fohy monja reto no nanafika tao Bataclan vita hatraminy hoe ty avany ty nifandray tamin'ny olona tato hita hatramin'ny parcours nandehanany sy ny hoe iza daholo ny konkonina sy ny complice nanatanteraka an'ilay attentat.
ary zay no mahatonga manindry tsara an'le hoe 2.70 rapre ve everina fa amitsika kosa tsy nieritreritra hoe rehefa niala teo Mahamasina ny filoham-pirenena de nody daholo niaraka amin'ny filoham-pirenena ny mpitandro ny filaminana rehetrrehetra. Angamba tsy izany ny fandehany. Ary be dehibe ny zavatra mety indisy tokony mitrandrahana ao anatina attentat tahaka an'ireny. Ny any amin'ny sasany any aza ohatra ny hoe manao takalonaina izy a de idiny ao anatina toby anankiray ny takalonaina fa mbola ao anatiny ao le olona de efa fantatra hoe raha any io manao takalonaina io anankitelo zareo ao. Mety teny sika hoe ka tsy mitovy na ny fitaovana n'inona na fa zany anisan'ny dispositif tokony efa mba ananany ary tia mialatsiny koa amty fanamariana anankiray ty za tena choqué ary mino fa tsy zarery tamina taon'ny TVM. Ary eo nge anisan'ny mampimemenina mpanao gazety am'le hoe fa maninona moa tsy maintsy ny TVM sy ny RNM foana no manana n'ilay couverture nationale. C'est l'unique chaîne afaka mandrakotra Madagascar au moment de l'attentat Noël. Amin'ny fotoana itrangany le zava-manahirana zay tokony ho azo exploitena daholo ny sary rehetrarehetra azo ny caméra ny TVM farafaratsy ny mety nahita hoe taiza le fipoahana ahoana ny fandehana amin'ny mouvement an'le olona teo. Vo ny savorovory kely tery ambony sehatra de ny tapahana de tsy hainao tsony ny toyany. Ary ohatrany nanompa aza ny TVM rehefa nialinalina iny izy de tany izy voalaza n'le vaovao ary voalaza koa hoe sary tamina portable na olona hony a io alefa ny TVM io fa caméra firy ny tao. Ianao zany rehefa mitarataratra mpandihy mapetsiketsika ambony ambany ery ambony sena sy any amin'ny folo lany de mirehatra tsara ny caméra fa amina zava-doza tahaka an'ireny zay toko mbola azo ny kafirina mihitsy ny maka ny sary no ny tapahana. Raha nijery le nanaovana an'le Charlie Hebdo itsika vidéo amateur neny olona amateur neny nakan'le le fitifirana hoe on a tué Charlie, nous avons tué Charlie. Ndraisin'ny télé rehetrarehetra zany hoe raha tonga ara-potoana raha ny tokony ho izy ny hainao manjery zany de mandefa information en temps réel. Tena mety ho zava-dehibe mihitsy a no hoe nitohizan'ny TVM ihany retransmission nahitana hoe tato nisy ny fipoahana zao ny reto no nitsoka tia nanao fihetsika hafahafa anakary mety azo ny exploitena daholo ny sary tam'izany mety nanamora ny enquête. Ary zany mbola manamafy le fanontaniana hoe à qui profite le crime. Nanino zany tsy hitany baribary teo amin'ny TVM io ny fisehon-javatra rehetrarehetra teo de tokony tonga de mety nisy ampahan-javatra vita ampahan-javatra hita ao anatin'izany de tsy haiko hoe mbola afaka miteny ve hoe tena manao ny mission ny mpitantana ny TVM sy RNM io. Za mahita fa ny fahira ny mission koa ny TVM ny raté occasion goavana
na afana nandeha nakany amin'ny hoe lalindalina kokoa. À qui profite le crime? Lahady, latsinainy, talata. Mbola hitoram-pitso de mety mbola hiresaka ny 26 juin io ihany, mety mbola hito lakamisy. Normal ho azy satria mafy le hoe nisy maty, nisy naratra. Fa tsisy eritreritra tsony an'izay projet de code de la communication, tsisy eritreritra an'izany hoe manao projet de loi de finance rectificative amin'ny fanjakana, tsisy eritreritra an'izany hoe misy an'izao projet de loi momba fampivanam-pireneny zao ndraiky io efa mandeha. Asesika amin'ny zoma daholo zany 14 400 projet de loi zany ndray andro amin'ny famaranana ny fivoriana no anaovana an'le izy. Lohan'ny olona efa vizany 26, vizany bomba sa grenady, mbola ao anatin'ny afenondrano be loatra. De tsy haiko hoe calcul inona daholo zany a. Miditra any amin'ny côté technique tsika. Voalaza fa hoe nirodana ny tamboho. Ny antony nampiasana le tamboho nirodana zany taty amin'ny farany de nisy nanazava indray hoe satria le hoe mifenga efa nsavaina de lasa natao tany amin'ity le tamboho nirodana ity hoe de niditra teo amin'le tamboho nirodana indray zany olo le nanapoaka. De raikitra ny lasa ny eritreritra. Fa aiza ny vigilance de sécurité? Io tamboho io ne Noël efa 20 taona mahery. Io efa mivilana be io. Raha manana réflexe professionnel zany ianao de mieritreritra foana ianao fa hirodana io tamboho io na hoela na hoaingana. Fa tsy nisy nandray andraikitra na ny avy amin'ny commune na Antananarivo renivohitra na avy amin'ny fanjakana hoe andao amboarina ty tamboho ty na andao azera ty tamboho ty, satria le tamboho efa ela no nitongilana farafaratsiny. Ahoana ny erovana ny olona tsy iseratserana eo amin'ty tamboho ty mba sivy miaramila miambina somirodana io. Fa ny fahitana an'izany nisy défaillance technique, nisy défaillance professionnelle. Satria ny anaovantsika fanamarihana momba le tamboho de lasa natao fialantsiny hoe no le tamboho nirodana de teo amin'io tamboho nirodana io no nitsofoka ilay nitondra bomba de natosika ry zalany tamboho de teo izy niditra. Tsy fantatro hoe mbola olona normal daholo ve hoa isika eto amin'ty Madagasikara ty. À qui profite le crime? Sika zany de mametraka hoe raha mbola tsy voaprofo, raha mbola tsy mifarana ny enquête, raha tsy mbola mipetraka mazava tsara ny valy ny fanadihadiana rehetrretra de tokony no mitandrina eo amin'ny voambolana ampiasaina. Satria zany zao efa malaza be hoe fampiororona
ny filoham-pirenena mihitsy no ny teny fa tena fampiororona io ange de fa manahirana teny filoham-pirenena efa tsy resaka politika intsony ty fa fampiororona. Ny prime ministre amiteny hoe noho ny politika ave de mamono ain'olona ohatra tsy fantatry inona no raisina am'izany fa le hoe terrorisme zay zany ny qualifié ny filoham-pirenena azy fa aza tonoana aloha fa zany teny hoe terrorisme zany de efa teny iraisam-pirenena ary ny ao ambadiky ny hoe terrorisme de na islamisme radical na djihadisme na daeshisme no ambadiky le fampiororona de mipetraka amin'ny fanontaniana iza indray zany no ampidiny eto, iza le terrorista ary ny zavatra mahatonga antsika amin'ny teny hoe mila mitandrina amin'ny fampiasana voambolana ohatran'izany le fitondrana ihany mampiasa le voambolana fa mandrora mitsilany enao amin'ny oktobra andray ny fionambeny komeza enao nge amin'ny novambra andray ny fionambeny francophonie ka raha enao chef d'état raha enao tompon'andraikitra faratampony eto amin'ny firenena miteny fa terrorisme no nitranga teny Mahamasina de voapirofo ane zany ny resaka nataony manam-pahaizana vahiny tany ananana tany efa nametraka hoe io Madagasikara io de ho lasa base arrière ny état islamika sy ny djihadiste sy ny karazany filoham-pirenena no miteny fa rehefa miteny ianao hoe asa fampiororona io de mipetraka am'izay le fanontaniana hoe iza zany le vondrona mpampiororo no opposition politique eto ve azo atao hoe terroriste, azo atao hoe Daesh. Ny fametrahana an'izay le terrorisme zay de manelingelina an'le resaka toy le hoe komeza sy ny francophonie satria rehefa miresaka terrorisme ianao de tokony misy commanditaire, iza no mibaiko, iza ny lehibe an'le izy, vondrona inona le mpampiorooro ary efa feno ve ny renseignement rehetrretra, ny fanadiadiana rehetrretra efa nanao revendication ve satria raha amina acte terroriste de mirevendiquer le terroriste hoe zahainy nanao an'iny internationalement parlant zany ka rehefa feno zany donna rehetrarehetra zany ka mamoaka am'izay le filoham-pirenena na le fanjakana hoe terrorisme reny de terrorisme reny zany zao afa baraka le filoham-pirenena satria filoham-pirenena ny teny asa fampiororona mivory ny conseil du gouvernement rehefa nahandray nitatitry ny tany mpitandro ny filaminana tany tsy terrorisme iny fa acte criminel novaina nalefahana zany le izy ngamba raikitra ny adevitra atao andapa atao hoe grave be raha atao hoe terrorisme sosodiana fa atao hoe acte criminel jereo nefa fa le hoe faty sy marakitra eo ny resaka fa ny any amin'ny avo be any zany mbola milalaony hoe
inona ny voambola nampiasaina sy ny karazana. De rehefa nalefahana hatraminy hoe ny prime ministre te hanao letrezana fotsiny am'le hoe grenade offensive, de avy eo de hoe bombe artisanale. De reo ndray koa ny elanelany eo am'izany grenade offensive sy bombe artisanale, petraka amin'ny fantaniana iza ny nanome donna ny prime ministre voalohany hoe grenade offensive io, manala baraka. Avy eo ndray aty conseil du gouvernement zay ny prime ministre mitarika azy no manitsy an'le izy ndray hoe rehefa voapirofa bombe artisanale. Tsisy fiekekeloko zany hoe tsy mandeha am'izay loniny nge olona zany fitondrana n'le fireneny zany. Nos dirigeants parlent à tort et à travers, mampiasa terme amin'ny zavatra tsy adéquat am'le izy. Finalement zany raha raisina am'izay le hoe terrorisme, ka hoe ny politika no ny tao ambadika an'le teny Mahamasina, de terroriste ve zany ny maparana, terroriste ve zany ny pimana, terroriste ve zany ny inona daholo ny antoko misy eto, ny MMM, ny arakisika, ny tsy fantatro. Le mitondra fanjakana tsy atao kianjoanjo ohatran'izay. À qui profite le crime? Tena vonona ndray an'le francophonie ve zao fitondrana malagasy zao. Apetrako zay fanontaniana zay fa misy antony. Indray mantsy mety sarotra ihany no miteny hoe tena tsy ho vitanay tampoka indray ny indray an'le izy. Fa rehefa tratra ny tony hoe insécurité grandissante tony, de lalovina ny voambolana hoe terrorisme na ohatran'izao na de hoe finalement no zao zava-misy zao de tsy afaka mandray tsika. À qui profite le crime? Mety azo eritreretina koa ve hoe ohatra mieritreritra ihany le any ivelany na ny komezana francophonie ohatra ny tena sarotra be ny anovanjavatra eto amin'ity Madagasikara ity. De iny mipoka jereo reto izy. Ary jereo fa ny ankapobeny ko ny membre ny communauté internationale dia saika nampiasa daholo hoe asa fampiororona iny. Nefa ireo mahafantatra tsara fa zany terrorisme zany fa terme international de le nazavaiko teo. De eo zany mety mandray roa ty zavatra ity. Asa raha azotsika arahana tsara zao fizotran'ny adievitra zao. Le lalan'le izy voalohany de no hoe discrédité, afa baraka tanteraka mpitandro filaminana malagasy. Mba nideadeaka ery hoe zéro problème, assurer ny sécurité amin'ny fetim-pirenena, raisina daholo ny fepetra rehetrarehetra entitra na fisavana na ohatran'izao, kanefa de mbola reny any no nitranga. Ka raha anao an'ilay francophonie ihany nareo, raha ndray ny komeza ihany nareo dia mba miatakataka kely aloha nareo mpitandro filaminana gasy fa atsofokay ny mpitandro filaminanay. Anisan'izany mety alefa ny CIGN frantsay ohatra le tamin'le raha kidnapping ngefa rehefa nalefa ny azy de lamma ny fanaovana kidnapping karany. Raha ndray an'ity francophonie ity de aloha zay ny aron'ny sécurité an'ny olona ho avy eto aminareo eto.
de raha izany no mitranga de veriasina tanteraka reto mpitandro ny filaminana gasy reto hoe aleo anaova ny vazaha azy fa misakisa ery humiliation zany zavatra zany na araka le niteneniko teo tena sarotra be manao zavatra ty aminareo atya io arako efa nilokalokanareo ko nareo saminareo ary no arovanareo mbola ireny ny zavatra misy ko ahoana ny rovanareo ny filoham-pirenenay aleo ajanona zany hoe mety lasa fitaovana mitondra amina zavatra be dehibe iny fahenina amby 20 jona iny mety mamoaka zavatra be dehibe à qui profite le crime raha ndondray atao hoe opposition nanao an'iny zavatra iny de inona zany ny intérêt mametram-panontaniana indray tsika iza ny cible inona ny objectif ary opposition iza avy amin'ny antoko manahoana zany mbola fanontaniana mitoetra daholo à qui profite le crime trop de coïncidence voatsela isika nandre hoe nisy fitaovam-piadiana sarona tany conteneur tany amina port tany varabaratra tany de fitaovam-piadiana frantsay nefa izy francophonie am'ty taony ty à quoi joue la France raha ohatra ka zany tokoa ny zava-misy ary zany anisany mety ampanahirana ao anatin'ilay situation satria roa amby fitopolo ora ty aorina tsy mbola misy mazava zany zavatra tenentsika rehetrehitra zany zay miteny zany ka mikalifia an'izy de saika miteniteny foana aloha raha mbola tsy mipetraka ambony latabatra ny donna mazava tsara zany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny amantarana hoe iza nanao an'iny inona ny marina momba n'iny raha iny ary cette fois-ci impiry moa tsika mba miteny hoe tsy amelana raha tsy fantatra ny marina satria ny fahafantarana ny marina ary ty tsy marina tematemaka hoe misy calcul zany de andao mody anao marina fafa de hoe inona mise en scène nanamboarana an'iny 26 juin iny fa tena zay nanao an'iny na olo-tsotra na mpanao politika na miaramila na inona de tokony ananana fasahina ny mamoaka an'izany vaovao zany satria nisy aina latsaka tao nisy ratra tao ary mbola mitoetra ilay fisainana fenitahotra any amin'ny sarababen'olona any izay no mahatonga atsika miteny ny terme rehetrretra neo misy dictionnaire na sociologie ahafahana mamaritra tsara nzany hoe inona le terrorisme
inona zany génocide? Zany terrorisme zany de hoe organisation légale agissant dans une force. Io mahafantatritsika hoe Al-Qaïda, Daesh sy ny karazany. Ary izy matoa manao zavatra anankiray de misy mitonona izy hoe zay no nanao an'io amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Efa misy miteny hoe génocide. Génocide zany extermination d'une tribu ou d'une race. Zany hoe na le concept samihafa aza tsy hainy zay miteny mampiasa azy. Terrorisme, génocide, tuerie, crime sy ny sisa. Embargo, kamikaze, trouble, manipulation d'armes. Inona daholo ilaina mamantatra an'izany. Raha fampiororona iza le vondrona. Fa raha tsy zany araka ny teneny teo, lasa ohatrany hoe manala baraka ihany. Mba olona manamaizy azy le miteny. Ary raha mbola tsy ampy ny élément de tokony mangina aloha azo tonga tonga eny amin'ny hôpitaly ianao de hoe eo ampanaovana fanadihadiana entitra zao ny tompon'andraikitra samy hafa. Ny fanadihadiana mbola tsy vita, efa mitsangana koa ny communauté internationale hoe terrorisme io fa tohananay ny fanjakana amin'ny combat io. Tena madio tanana ve mifanjakana ao anatin'le situation. Le fanjakana zay miteny koa hoe terrorisme iny mitranga teny mamasina iny, miteny fa efa nalefahany acte criminel indray le izy. Zay le natonga antsika nyteny hoe chaque mot a sa valeur. Rehefa miresaka amin'ny vahoaka malagasy ny teny anankiray de manana ny lanjany, manana ny lanjany. Ka isika de mametraka ninona fandehany ny action délibérée, ny asa fanahinina natao zay mitondra amina fahafatesana olombelona ohatran'ireny. Ninona fitaovana nampiasaina, na fitaovam-piadiana tsy mandratra io, na fitaovam-piadiana mahery vaika io, na grenade io, na bomba io, na bomba artisanale io. Ninona, c'est un acte criminel. Tout attentat terroriste est un acte criminel. Mais tout acte criminel n'est forcément pas acte terroriste. Azavaiko. Zavatra rehetraretra mamono olona, ninona fitaovana ampiasaina de eloka be vava. Ny asa fampiororona teraka famoizanaina, eloka be vava. Fa ny eloka be vava rehetra tsy voatery ho asa fampiororona. Zany hoe misy zavatra mifamaofao zany amin'le resaka, ka adidiny manam-pahefantsika no mitondra. Za de mba maniry hoe rampitso de rampitso de voavaly daholo. Zany zavatra mampiahiah rehetraretra zany. Adidiny reto manam-pahefantsika no manome fanazavana amin'le zavatra inona marina ny zavanisy. Fa raha mbola miriri ihany ny olona navandozy, ny olona tsy mataotody,
mbola tatao eo ambony lohan'ny olona foana ihany no hoe so de izavatra hipoaka ka isika de mametraka an'izay zavatra zay ho hitantsika eo fa mifandray ihany am'le loha hevitra hoe tsika manaraka eo toy an'ty raha ty fa zay aloha zany ny fanamarina azotsika nentina tamin'iny raha iny satria ny afatra nomeny reto communauté internationale reto nge raha fitinina koa amy lafinilany de hoe filoham-pirenena malemy ny gouvernementa malemy a dikan'izany a de afaka mitsofoka antsehatra ry zareo misy dikany daholo a le hoe anampy zay anoany zay anampy amin'inona moa andefa olona ve andefa fitaovam-piadina ve sa ahoana ka raha vao mandeha zany geste zany a de tsy atokisana zany le eto tanàny ary io anisan'ny problema tam'le nitenenina foana io hoe ny mission an'le eto tanàna koa nge indraindray afa mihitsy mission anyko reny a reny mamasina le mission olona ray ny tena anaovana le mesure draconienne ny drastique rehetrarehetra fa le sarababen'olona aveo a reny ny mahazo azy